ilaina kosa ny fanatsarana sy fanamavanana ny fombafomba amin'ny famoaham-bola mba hialana amin'ny kolikoly amin'ny resaka tolobaro-panjakana. Io no nambaran'ny Ralson Roger raha ny heviny mahakasika indrindra ny raharaham-pirenena ny tena. Resaka momba ny fepetra famoahana ny volam-panjakana io a tena lava dia lava tokoa izy io, ary miteraka kolikoly izy io, miteraka fakapana izy io. Voalohany aloha tsy fisiny ny antso atao zany amin'ny mpandrarana appel d'offre. Zay zany aloha dia fahadisoana be vava zay satria tsy maintsy mandalo amin'izay daholo a rehefa zavatra ivoaka amin'ny volam-panjakana. Faharoan'izay a rehefa vita zay dia mandeha amin'izay le ambara tonga mpanaraha-maso isan-tsokajany. Mampalahelo dia zava-misy zany a efa feno kolikoly daholo izy ireny. Hany ka nanao ny asany ary toa hitantsika tsara ny inspection générale de l'État dia lasa efa voafaritra sahady ary voafefy izy tamin'ny zavatra nataony a dia lasa izy indray ary mitratran'ny fanasaziana ka sarotra be ny andravanana izy io a ka nysosokevitra tolotra angamba dia hoe amaivanina angamba izy io ary afoizina araka ny tokony ho izy, zany hoe a tokony indrona intelomey taona fotsiny dia fa tokony hivoaka reny zavatra reny a dia atao mafy dia mafy tokoa mifanara-maso. Fa io moa le antsoina foana amin'le fahavesaran'ny ara-panjakana lourdeur administrative. Zay zavatra zay zany tokony efezahana satria miteraka kolikoly be izy io ary mampalahelo fa hitapoky etam-pirenena le izy nefa ohatrany tsy afaka amin'ny teny e. Dia zavatra hitako moa taratra izay ihany dia oka koa tsy mba tsy hisy tsony ny hoe mizana mitsindrin'ila fa tokony rehefa misy adisonana atao dia saziana izy e.